Ahofany am'lanitra ny tananao dia ataontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mivory eto izahay amin'ny fonay a, amin'ny fananay a, amin'ny fiankofanay manontolo ato anaty ny anehoanay fankasitrahana, ny alehibean'ny herinao sy ny fahatsaranao, ny fiandrianana amin'ny Andriamanitra pahary anay anao. Ianao no antom-pisianay satria raha tsy teo ianao tsy nisy izahay. Dia androany izay manaiky Jesosy mampitodika ny sainy maro sy ny fony maro ahalala fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainy. Mila mpamonjy izay ary ny mpamonjy tokana azona iantoka androany maraina atongavanay tsirairay avy eto amin'ity toerana ity dia tsy misy afa-tsy ianao rery. Misandrata androany amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny hafatra, amin'ny alalan'ny fampaherezana, amin'ny alalan'ny fantsiana, izay teny rehetra omenao Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, fantsiana izay diso, fampiorenana, ampinoana, fampitoerana ao amin'ny sitraponao mandrakizay. Mitenenena raiko famiananao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndaotsika azo toerana. Amen. Eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra indray. Miarabantsika tsiray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary fifaliana lehibe ho andray miatrika antsika mianakavy eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Andao ity tanana mafy be ho an'ny tompontsika ny amin'izany. Amen. Androany maraina ao anatin'ny fotoana fohy ao anatin'ny sekolim-panasitranana dia hijery zavatra teboka kely anankifito maneho sy manambara ireo karazana aretina tena tokony ho tsaboana ao anatin'ny olona, ao anatintsika tsiray avy, mba hahafahan'ny fanotronan'Andriamanitra sy ny fanatrehan'Andriamanitra mihetsika amin'ny fanotronany amin'izao akatoky ny fiverenan'i Jesosy izao. Ny marina mantsy tsy tonga eto tsika hitady an'ny tompo satria misy zavatra materentsika, fa tonga eto tsika hiombona amin'ny tompo satria mila ny fanatrehany. Amen. Misy zavatra tia ny Satana atao amin'izao andro farany izao. Tiako ho fantatrao aloha ty famarinana ity fa ny devoly tsy fahavalony hoe anakareny ianao nanana zavatra rehetra. Devoly koa tsy mampaninona azy ianao na mahantra na manana, fa raha rena ny averanao any amin'ny elo dia ataony zany. Raha fahantrana koa na tonga anao tsy fantoko amin'Andriamanitra dia ataony zany. Zavatra anankiray ihany ny tadiavin'ny Satana, ny hatafasaraka antsika ara-piombonana amin'Andriamanitra. Amin'izao andro farany izao tsika dia mila miambina. Inona ilay fiambenana takian'Andriamanitra? Miambina tsara ny fiainam-panahintsika, mijery lavitra tsika hifanaraka amin'izay zavatra andrasan'i Jesosy amintsika. Satria ny fiafarany izao fiainantsika izao, raha miteny Jesosy hoe ndray andro amin'Andriamanitra dia tahaka ny arivo-taona amintsika. Ndray andro ao aminy tahaka ny arivo-taona dia manaovana hoe kajy vitsivitsy firy taona ny fatra-piainan'ny olona eto ambonin'ny tany, tsy mihoatra ny 100 taona ny ankabeazany, moyenne eo amin'ny 70 eo. Dia raha ao anatin'ny arivo-taona ndray andro, firy minitra zany ny fandalovantsika eto tany, ary ao anatin'izay vanim-potoana fohy andalovantsika eto tany izay dia mila mitandrina fatratra tsika an-tsafidy, hisafidy zavatra anankiray. Sa zao vonona ny hisafidy, ary inoko fa nareo koatra izany, hisafidy ny toetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrakarivotsika. Ny antony dia tsotra, vetivety dia hiverin'i Jesosy hampakatra antsika. Zany no antony nametran'Andriamanitra ny asaribidiny famonjena ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra izay mahasoa antsika eto ambany masoandro, satria hitan'Andriamanitra fa vetivety ny eto an-tany. Noho izany raha ohatra ka manantona an'Andriamanitra tsika dia tokony anana an'izao toe-po izao, inona re ny zavatra andrasan'Andriamanitra amiko ny amin'ny fandalovako vetivety eto ambonin'ity tany ity. Petsaka ny fihetsiketsehana misy eto ambonin'ny tany, na amina resaka fivavahana io, na amin'ny karazan-javatra maro samihafa. Misy karazan-javatra
maneho fihetsiketsehana be dehibe isariana ny saintsika ary anisan'ny point anankiray ngezabe am'izao andro faran'izao ampiasain'ny devoly de ny distraction na ny fahavarim-barianana fa maninona ny fahavarim-barianana ny fahavalo betsaka ny zavatra mahafinaritra ny maso mahafinaritra ny nofo tiany devoly isariana ny sainao tsy ifandray amin'Andriamanitra. Raha mametra-panontaniana aminareo zao hoe ao anatin'ny ray andro adiny firy ianao no mivavaka de adiny firy ianao milalao telefona, adiny firy tsika mba misy fotoana hitokanana iresahana amin'Andriamanitra, de adiny firy tsika mandany fotoana iresahana amin'olona. Zao nefa lazainy Jesosy raha ho avy tampoka ka haneno ny trompetra de zay olona mifantoka amin'Andriamanitra ihany sy mifandray aminy no andreny feonaraka anjely sy ny feon'ny trompetra n'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy. Am'izao ny faran'izao de meny devoly mihitsy ny fahafahana ahatonga anao tsy ampakarina ary mitsotra aminao fa na inona de ho ataony zany. Zay no mahatonga antsika tena tsy maintsy miverina ao am'le fototry ny fampianarana marina, manangana anao ho fiangonana vonona ny ho ampakarina amin'ny fotoa mpiverenan'i Jesosy hitsenanao aizany rendez-vous eny amin'ny raha an-lanitra. Maro ny kristiana tonga eo mifanatrehan'Andriamanitra tsy mifantoka amin'Andriamanitra, tsy tonga eo izy hikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra ahasoa ny fiainam-panahiny, tsy mametraka nefa Jesosy efa nilaza hoe raha misy ny zavatra tokony hokatsahanareo aloha de ny fanjakako sy ny fahamarinako. Hitanareo gida ny baiboly alalantsika eny eo am-pon'Andriamanitra, anamorahan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho atsika ry kristianina malala isany. Raha miteny Jesosy de zao ny lazainy katsaho aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako fa nampianareo zany rehetrarehetra zany. Teny Andriamanitra aza mikatsaka ny zavatra rehetra eo amin'ny fanatrehako. Misy zavatra zany atoron'Andriamanitra fa ny zavatra tokony hokatsahana raha tonga eo fanatrehako nareo ny eo amin'ny fiainanareo andavanandrom-piainanareo de apetrao eo aloha fotsiny ny fanjakako fa nampo anareo zany rehetrarehetra zany. Ny fampianarana mampitodika anao hibanjina ny zavatra rehetra fa tsy ametraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra eo anoloana de tsy eo ambany taridalan'i Jesosy, tsy eo ambany taridalan'i Jesosy. Jesosy koa ny teny tsotra fotsiny ozy izy ninninona zavatra ilainao de afaky no azonao na inona fa retin'ny condition atonga anao hisitraka an'izany. Miray samiko de mampitoera ny teniko ao anatinao. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zany. Misy zavatra zany tsy afaky ny ho azo sika mihitsy eto ambonin'ny tany raha tsy manaiky tsika ny ametraka eo anoloantsika ny fahendrena izotra am'izay taridalana efa napetraka Andriamanitra afatsika misitraka an'izany. Ry havana malala ao am' Jesosy Kristy, isika tsy nantsona hifantoka amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra, tsy nantsontsika hifantoka amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra. Tsika malala fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra, tsisy karazana mirakla anankiray ka mpitodika ain'Andriamanitra hoe gaga miaraka aminao izy na maty 7 andro aza no atsanganao ka nampiasan'Andriamanitra anao nyloarana avy any am-pasana ny angata vovoka Andriamanitra na nisy fofinaina de tonga olombelona. Noho izany Andriamanitra de tsy taitra amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana fa Andriamanitra liana amin'ny fiovam-pon'ny olona anao ny sitrapony. Ny antony ny safiditsika zay niraitsika tao edena nahatonga tsika raraka fa natonga anao gaga andreo no mahita maty mitsangana de satria lasa fahazarana ny aina eo ambany fanapahany fahafatesana fenao tamin'ny voalohany no arian'Andriamanitra voa tsy aina ao anaty fahafatesana. Tsy namorona anao ho faty ny Andriamanitra,
fa tokony velona mandrakizay ny olona raha tsy nandray safidy io safidy ny raisitsika io mahavarin'Andriamanitra satria zao tontolo zao dia tanan'ilay ratsy. Dia raha vao misy safidy tena manaiky an'Andriamanitra dia mitodika Andriamanitra, manaitra an'Andriamanitra zany. Ary zany ny zava-misy amin'izao andro farany zao. Zao andro farany zao andaotsika ampanaiky ny safidy atao anatintsika, anaiky an'Andriamanitra. Ataovy amen moa. Mahafantatrareo hoe fa varimbarianana no navoan'ny Adama tao Edena. Navela amin'ny vadiny andehandeha tany anaty Satana nefa rana ny tonga tany amin'ny toerana tsy tokony alehany. Nefa Andriamanitra nametraka tamin'ny Adama hoe tandremo ny saha ianao natao hiasa sy hitandrina an'io. Dia napetraka Andriamanitra tao Edena Adama, dia tratry ny fahavarim-barianana kely Adama, Eva ny lasa nyresaka tamin'ny menarana. Dia mahatsiaro amin'ilay boky mpanjaka voalohany ahako. Amin'ny boky mpanjaka voalohany misy teny zay, toko 20 le izy. Alleluia. Ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 7:40 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny teny. Ary no nandalo mpanjaka dia nitaraina tamin'ilay mpaminanika nanao hoe za mpanomponao nakany anaty ady, ary indro nisy lehilahy anankiray nivily ka nitondra lehilahy tany amiko sady nanao hoe azony ty lehilahy ty, fa raha tahiny lasa izy dia niainao no isolo ny ainy na andotaleta volafotsy iray ianao. Kanjo no nikenikenina tetsyteroa ny mpanomponao dia lasa izy. Ary ny mpanjakan'Israely taminy ho tahaka izany ihany no hitsarananao ny tenanao no ny lazany. Hitanareo lay izy. Ka ny mpanompo mikenikenina amin'ny zavatra hafa fa tsy mifantoka amin'izay zavatra mpanovony tompony azy, dia anao ny fanompo no takalo ny ainy. Azonareo ve mipetaka lay izy? Jesosy zao naniraka atsika amin'izao andro farany zao ampiomana ny fiangonany ho ampakarina. Satria fiangonana io fiangonana tsy misy pentina na fiketronana, fa fiangonana miomana ho amin'ny fotoam-pampakarana. Iza ny mpampiomana? Ny fanamasina. Ny ran'Andriamanitra ny fanamasina ho ao anatintsika. Men'Andriamanitra atsika ny teniny anairana atsika isan'andro. Amin'izao ny farany zao be dia be ny karazana filazantsara. Tsy mampitodika anao hiandrandra fampakarana, fa mampidina ny masonao eto an-tany fotsiny. Ny hotahiny ianao hoe anakarembe eto ianao, nefa ny ty tany ty efa tany tranaina. Ary raha mahitsika ny fampahitana ny menan'ny Jaona amin'ny bokin'ny Apokalipsy, dia ozy izy ny apôstôly Jaona nampahitana tany vaovao sy lanitra vaovao. Andriamanitra zay toerana misy fanoherana rehetra dia ravany. Tany an-danitra zao nisy fanoherana. Dia ozy Andriamanitra hoe hovany ty lanitra ty atao lanitra vaovao, fa efa voakasiky ny loto rehefa nanohatra ny devoly. Tonga teto tany reny devoly nanohatra dia zaka ny olombelona tsafidy. Dia ozy Andriamanitra amorona tany vaovao ndray ahako, fa efa voakasika koa ny tany tao anaty falitona nisy fanoherana. Noho izany tsy zavatra andraindraitsika raha tena mintsika fotoana finy eto ambonin'ny tany dia ahoara rototsika. Dia zay mahatonga ny apôstôly Paoly milaza raha roty ny andro azo anova tsoa ny ratsy zao fiainana zao. Raha misy mampanana teninareo hoe tsara ny fiainana eto ambonin'ny tany dia mpandainga izy. Satria na tiana na tsy tiana vakio ohatrany amin'ny Matio, Marka, Luka, Jaona. Fa reo fanehompamantarana rehetra manondro ny fahakekezan'ny fotoam-pampakarana dia efa mitranga daholo. Fa maninona Jesosy ny tsy nanondro mivantana hoe zao ny fotoana nafa nafeniny atsika sady nafeniny ray azy. Fa naninona mba hahafahatsika isika mamantatra ao anaty fanambarana zay nomen'Andriamanitra reo saison na vanim-potoana mifanesy alalatsika fa tena katoko zany fotoana zany, mba hampiorenantsika ny finotsika ao anaty fiambenana tsara sy fijoroana ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra zato isan-jato. Aza variana rery mpanompon'Andriamanitra isany mikenikenina etsy sy eroa andao tena hifantoka tsara amin'izay zavatra sain'ny tompo atao. Raha mandinika tsika tsy filazantsara mihitsy, tsy filazantsara mihitsy, tsy atao tsy azo lazaina hoe filazantsara, ny fampianarana anao hifantoka amin'ny zavatry ny tany. Ny zavatry ny tany manaraka ho azy. Zavatry ny tany azo angatana na inona na inona
fanjavatra ny fampianarana tiany Jesosy ho tafiditra ao am-pon'ny mpino sy zanak'Andriamanitra dia niorenantsika ara-piombolana sy firaisana amin'Andriamanitra ary fametrahan'olo ara-pahamehana lanjan'ny fiainam-panahintsika miaraka amin'i Jesosy mandra-pivery ny apakatra antsika ho aminy. Zavatra ataony devoly faharoa tahotra. Andriamanitra nanome antsika fanahy mahery fa tsy fanahy osa. Tsy natao andevoziny tahotra tsika eny amin'ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Ary tiako milaza amintsika fa rehefa tsara ny fifandraisantsika sy fiombonantsika amin'i Jesosy Kristy Tompo dia zao lasa manana fanantenana tsy mety maty tsika ao anaty. Ny mahatonga ny tahotra mora tafiditra ao anatin'ny olona anankiray dia satria tsy ampy sy tanteraka ny fifandraisana sy fiombonan'izay olona izay amin'Andriamanitra. Zavatra misy mantsy eto ambonin'ny tany dia mahavariana fa ny vaovao ratso no miparitaka aingana noho ny vaovao mahafaly. Ary ny devoly dia mampiditra ny tahotra amin'ny olona mba tsy ahafahan'ny olona anankiray mihetsika sy mijoro ampinoana, zany hoe mifikitra amin'Andriamanitra. Rehefa matahotra ny olona anankiray dia miena ny discernement, tsy manomboka tsy manana discernement intsony satria nahoana ao anaty panika dia misafidy ianao any amin'ny camp-ny olona resy very ny finoana. Ary ny Baiboly dia milaza fa manimba ny aina na ny âme ny tahotra. Rehefa ela loatra ianao no mitoetra ao anaty fahavarim-bariana na feno tahotra lava dia manjary mandeha ranofo amin'izay ianao. Ahoana ny fandehanana ranofo? Korintiana voalohany toko faharoa ny 9:4 misy fanambarana nataon'ny Paoly ao jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy izay teny izay. Korintiana voalohany toko faharoa ny 9:4 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay han'ny fanan'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany sady tsy azony satria araka ny fanana ao mantarana azy. Misy zavatra tsy maintsy fantaritsika ara-panahy. Hitanao ty zao tontolo zao ty fanjakana anankiray atao hoe fanjakana eto amin'izao tontolo zao dia misy ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra dia natao anapaka eto amin'ity fanjakan'izao tontolo zao ity amin'ny alalan'ny finoantsika ny zanak'Andriamanitra satria ny fandraisantsika an' Jesosy dia midika efa lesona teto foana zay midika fa tonga eo amintsika sy ao anatintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Tany aloha tamin'ny testamenta taloha ataoko fitiniky kely fotsiny tsy mbola teto ny fanjakan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Isaia, nanomboka tany amin'ny andron'ny reo mpaminany rehetra tany aloha Eli, Moïse mandrapatonga tany amin'ny Malaky. Ny testamenta taloha rehetra tsy nahitana endrika ny fisian'ny fanjakan'Andriamanitra teto an-tany. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy présent teto an-tany raha tsy teto Jesosy ao satria ozy izy Jesosy rehefa niteny ny fariseo amin'ny fanahiny démonie amoan'le io démonie amin'ny fanahiny Belzebub. Dia ozy izy Jesosy raha amin'ny fanahiny Belzebub namoako démonie amin'ny fanahiniza namoahany taranaka reo azy. Mesaka momba na génération Jesosy na postérité ao dia ozy izy Jesosy fa raha amin'ny fanan'Andriamanitra namoako démonie dia efa eo aminareo ny fanjakan'Andriamanitra. Dia zay no mahatonga an' Jesosy tsy hoe ny fanahiny Eli ny tao aminy, tsy ny fanahiny mpaminany tany aloha izay nampiasa olona mety maty ny tao amin'i Jesosy, fa rehefa nahita fahataterahana perfection tao amin'i Jesosy Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo satria izy ilay Andriamanitra tonga amin'ny nofo na feno ny fepetra-pahamasinana tamin'ny fisehoan'Andriamanitra tanteraka satria sady tsy nahalala ota izy, tsy nanota mihitsy izy. Dia zao ny zavatra nitranga, nahazo aina ny fanamasina, nahazo aina ny fanan'Andriamanitra tao aminy ary napetraka nanomboka hatreo amin'izay le mpamaritoetra mamaritra ny fahafenoan'ny fisehoan'Andriamanitra atao hoe masina. Dia lasa fanampinanarana ny etsoana ny fanahiny tao amin'i Jesosy Kristy fanahy masina. Ary ny fanahy masina tsy hoe ny raisiny avy amin'ny olona nampiasaina teto ambony tany fa nidina tahaka ny endriky ny voromailala ho ao aminy tamin'ny fotoana nanekeny hanomboka ny missionany rehefa nanaiko ataon'ny John mpanao batisa
batisa izy nidina avy tany an-tany. Hitanareo le fananam-bomba tambonin'ny rano tsy nisy ny toerana, lasa nisy ny toerana amin'izay teo ambonin'ny olona anankiray nakatozato isanjato an'Andriamanitra, sady olona naseho ho Andriamanitra teto ambony tany. Izy rery ihany ny olona sady Andriamanitra, Jesosy Kristy avy any Nazareta no anarany. Hitanareo amin'izay rehefa tao amin'i Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra, tonga teto an-tany ny fanjakan'Andriamanitra, dia eo amin'izay Andriamanitra nitelaza amintsika hoe ianao anie tsy olokolopony mandeha amin'izao tsony amin'ny alalan'ny famonjena. Zay no mahatonga ny famonjena ho voalohany sy lara-pahamehana. Tian'Andriamanitra ho tsapan'ny olona ny lanjany sy ny asa arobidiny. Ny famonjena ny voalohany, tsy ny zavatra rehetra fa ny fahafenon'ny rehetra, mamenony rehetra ao aminy. Dia tsy izy fa Jesosy Kristy. Manondro an' Jesosy ny Baiboly, manambarany amin'i Jesosy Kristy ny soratra masina rehetra, ary ny finoantsika an' Jesosy mahatonga antsika anana ny fahafenon'ny fahatsaran'Andriamanitra ao anatsika, satria manam-panantenantsika fa izay zavatra rehetra mbola tsy nisehoana nitrangatany aloha dia afaky ny ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, amin'ny mazanak'Andriamanitra antsika amin'izao andro faran'izao. Ndao ite-tanana mafy amin'ny tompony amin'ny famonjena. Halleloja. Zany no mahatonga antsika tsy manatahotra, satria ianao zany tsy natao andeha amin'ny prinsipa an'ilay fanjakany eto an-tany zay efa corrompu, maloto. Ity tany ity maloto, satria hoy izy Jesosy zao tontolo zao dia ho atana n'ilay ratsy. Zany no mahatonga ny olona tena hoe rehefa azony devoly ampiasaina izy dia manao zavatra mifanohatra amin'ny sitrapony, raha toka mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny faniriany sy ny fitiavany rehefa nandrainy Jesosy izy. Dia hozy izy Paoly, tsy ny tsara zay sitrako ny vitako, manomboka misy ady ao anatinao. Zay ady mitranga ao anatinao zay, amin'ny olona normal raha miaina eto ambony tany izy miaina fanao an'izao tontolo zao, fa ianao ny asoan'Andriamanitra tsy ho isan'izao tontolo zao, fa navahan'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary rehefa tonga zanany ianao ka olo ny fanjakany, dia ny sokafany ho anao ny fahafahana mifankahita amin'ny fanjakana zay nevinao aseho eto an-tany. Zay natonga ny Jesosy nilaza amin'ny Jaona 2:20. Rehefa nandohalika izy dia zao nataony, raha eo izy mivavaka ho an'ireo izay nomenao ahy. Eto amin'izao tontolo zao izy raha io izy, fa tsy avy amin'izao tontolo zao izy. Dikan'izay nanova fiavinanao Andriamanitra, matoa novany ny fiavinao, tsy mitovy tsony ny fanjakany tany sy ny fanjakana vaovao misy ianao, satria manomboka amin'ny fotoana andraisanao an' Jesosy ao amin'ny Kristy amin'izay ianao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, toerana Kristy ao. Raha misy olona ao amin'ny Shoprite eo ambony ao, toerana ny ato. Kristy koa toerana. Ny esorin'Andriamanitra ianao avy amin'ny fanjakan'ny aizina, le zao tontolo zao ambany fanapahan'ilay ratsy, nampidiriny ianao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ohatra, iza zao ny olona, ny olombelona, anisany nanomena ohatra tamin'ny fisehoan'ny fanjakan'Andriamanitra teto ambony tany ka nampiasainy amin'izany. Iresaka momba ny Ezekiela ohatra. Noety izy amin'ny Ezekiel 37 teo ny lohasaha feno taolamaina. Teo izy Andriamanitra maminany amin'ny taolamaina, dia nitsoka ny rivotra avy any an-tsanana avy any hoe dia amenandreo taolamain'ireo dia ho velon'ireo. Dia danany ianao dia ho tsapanao amin'izay le prinsipa mahasamihafa an'ilay fanjakany amin'izao ianao zao, ohatra hoe mbola tsy tena fenao anatinao ny fahatakana amin'ny fanjakan'Andriamanitra, asio fofonaina ianao mba vorony maty anankiray fa tsy velona akory. Zany hoe fa rehefa mitsoka kosa ny rivotra tsika rehetra miara-maheno mangatsitsika izy zany. Zany hoe treo amin'ny rivotra mangatsitsika ny azon'ity fanjakan'ny tany ity omenanao. Fa raha vao miditra tsetra ny fanjakan'Andriamanitra, miditra tsetra ao anatin'ny fampiasana rivotra izy, lasa rivotra mamelona. Satria ny fanjakan'Andriamanitra dia amariny ny fanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataonao. Ary ny fanan'Andriamanitra rehefa miditra tsetra dia zavatra hafa mihitsy no mitranga, zavatra hafa no ny zava-misy eto ambonin'ny tany. Satria rehefa manomboka manaiky ianao hiala eo amin'ilay prinsipa n'izao tontolo izao, hiala eo amin'ilay fanao tiany Satana ambabona ny fonao, tena manaiky hibebaka marina amin'Andriamanitra, sy hijoro anaiky ho fantsom-pahamarinana eo anatreny, tsy hamilivily ny filazantsara ho amin'ny tombontsoa manokana.
na hijerevanao zavatra fa amina motivation tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatinao. Fa iainy tsara amin'ny fanahy masina eo amin'izay zavatra tian'Andriamanitra hitarihana. Milaza marina aminao fa ny zavatra hitranga rehefa hetsika io fanjakana io ka hanamarina anao. Problème n'Andriamanitra anie dia zao hoe tsy hoe tsy te hiasa eto ambonin'ny tany izy fa tsy tena mbola misy ny olona azon'Andriamanitra antoka hiasana tsy hanala baraka ny anarany. Zay mahatonga antsika ambassadeur satria misy fanjakana isolotsika tena aseho eto ambonin'ny tany zay tokony asa rotiny atsika. Io fanjakana io tsy aseho mizavatra ety ivelany hoe miavaka be enao fa zao vao eo fotsiny io fanjakana io dia miova ny atmosfera. Manova tontolo le izy. Zavatra miova ho azy tsy atsika ny anetsika ny atmosfera lanitra satria tsika eto ambonin'ny tany any. Non, manaraka anao fotsiny io rehefa tanteraka ny fiombonanao ao amin'ny tontolo feno ny fahatsarany iainanao amin'ny toepanahy araka an'Andriamanitra. Ao dia misy zavatra zany ozy izy. Zay le principe-na fanjakana. Olona zay araka ny nofy ihany tsy mba mandray an'izany. Ka ianao zany raha ohatra ka tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka ohatra ny hoe miaraka amin'ny saina ranonofy be fotsiny dia tsisy ho azonao le zava-panahy tian'Andriamanitra omena. Fa amin'ny fanahy ihany no andraisana an'le izy satria fahadalana amin'izay olona miaina eo amin'ny nofy le fahendrena amin'le fanjakan'Andriamanitra ara-panahy. Tsy zaraina. Samsona zao ohatra tratra ny fahavarim-barianana. Ary rehefa niaina tao anatina fahavarim-barianana Samsona nefa lehilahy tena no manan'Andriamanitra trany amboaka andresin'ny Filistina dia zao ny zavatra nitranga. Sady manompo an'Andriamanitra ihany izy kanefa mandeha ranofo. Dia ny problème Dalila aloha tamin'ny voalohany izy adalana resaka amin'ny fitondratena tsy mendrika maloto niaina tao anaty fitsangajangany Samsona. Dia ohatra mbola namaly ihany Andriamanitra, ohatra mbola présent ihany Andriamanitra. Dia nandera Samsona tao anaty fahavarim-barianana. Dia zao mbola namaly ihany le onction. Rehefa nilainika natsony le herika anetsehany dia mihetsika dia misapatitaka daholo ny Filistina. Fa izy ny nahavo azy fihetsepo amin'izay no nampiasainy devoly. Sarian'ny Satana tamin'ny fihetsepo diso toerana dia nanoro ny secret mpihombonany tamin'Andriamanitra tamin'ny fahavalony. Vao nitapana ny volony ny ala ny heriny. Dia inona namaky ny devoly voalohany? Masony ny potseriny. Fahavalony vision anao ny devoly. Tsy tia ny ahita zany ianao hoe tsy tia ny ahita ianao le zavatra tsara efa noman'Andriamanitra ho anao. Tsy tiany ianao ahita mitovy amin'ny zavatra hitan'Andriamanitra. Dia potsery ny masonao mba mora hitarihany ianao any amina lalana tsy mifanaraka amin'ny sitrapony. Tandremo ny fahotana. Fa ny fahotana mahajamba. Mahajamba. Inona ny jamba? Jamba ianao ara-pinoana. Jamba ianao ara-panahy. Mora tarihany ianao amin'ny lalan-diso. Satria nahoana tsy manana discernement. Raha vao misy ota sy fahalemena hiazona ny Satana anao ka tsy vita fibebahana ao anatinao dia tsy afaka andeha lavitra ianao satria anomboka iaina ao anaty fahajambana tsy kelikely. Tandremo ny fahavarim-barianana, tandremo ny tahotra. Ao anisan'ny point anankiray koa fitiavan-tena. Tsy mihevitra fa tsy ny tenany. Rehefa manjaka ny fitiavan-tena dia tsy misaina sy mijery ny hafa ianao. Tsy ao anatin'ny programan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona tia tena. Satria ny an'i Jesosy nafoiny hatramin'ny rainy ohatsona hoe rainao koa. Ao anaty Baiboly tsy misy hoe raiko izay ny an-danitra fa rainay izay ny an-danitra. Nafoiny Jesosy atao fanomezana ny tsara indrindra aminy. Ny rainy zany raha misy ny tokony ho tia indrindra tsy tia nikambanina amin'ny hafa dia ny rainy. Mandana ny le zazakely manana le papa tsara fanahy reny fa tonga dia sary-piaro kely sy mialina le zaza miteny tatanay io. Tatako. Satria ohatra ny tsy tia nozarainy zany izay fahatsarana ho aminy. Fa Jesosy ny tsara indrindra taminy nomeno anao. Mba fantatra ve fa zany prinsipa sy toe-po zany ny tian'Andriamanitra iainantsika. Dia jereo ny apôstôly fa rehefa tonga ny fotoana nataon'Andriamanitra ny ray fananana ry zareo, ny ray iaina ry zareo, ny ombonana avokoa ny zavatra rehetra. Dia mba fantatra ve fa tena zavatra tena ilain'Andriamanitra amin'izao andro farany zao dia ny fiombona ny fiangonana amin'ny fahamarinana.
fiambonana fiangonana ny fahamarinana tsy hoe miombontsika satria mitovitovy fanao misy lesoka iraisana misy tombotsoa iarahana no miombontsika satria tereny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana zany ny fiambonana marina miombona amin'ny fiambonana amin'izao misy fotoana tsy de torina intsony le hoe tsy mety ny mijangajanga satria manomboka miariary ao am-piangonana fa nampitarika aza mijangajanga nefa ny baiboly milaza ny bokin'ny Korintianina fa mipijangajanga sy mimpanompo sampy de mitovy hitanareo raha fiangonana ho ampakarina de tokony ho sary-piaro en volonté n'Andriamanitra tokony halalitsika hoe inona ny fomba inona ny zavatra alalan'Andriamanitra tsy tonga zany tsika iaino fotsiny teny mahafinaritra fa tonga tsika iaina lay teny avy amin'Andriamanitra ka ny olona ty tena de tsy mahita lavitra koatra ny tendron'orony ty tsy manomana sy manao programa goavana amin'ny olona ty ten'Andriamanitra zany ny antony amatoran'ny Satana amin'ny fiainan'olona amin'ny fitiavan-tena Satana zany tsy afaka miatakeny fiainanao zany fa izy rehefa zanak'Andriamanitra ianao de tsy vita ny tonga de mikasika ianao satria tsy fananana ianao rehefa nanao fanekena tamin'i Jesosy fa mandresy lahatra anao izy anaraka ny prinsipany fotsiny de raha vao miala amin'Andriamanitra ny fiainanao na nanao fanekena taminy azy ianao de any izy ny miditra tsehatra mandravanao fa eto tsisy olona anankiray ho ravan'ny devoly zany intsony ny antony fantatro fa mialohan'ny fotoana iverenan'i Jesosy ho tonga saintsika iverino misafidy tsara tsika tena itian'Andriamanitra amin'ny fotsikisika ary tena ibebaka sy anana atao hoe voa ny fibebahana zay andrasan'Andriamanitra amintsika no iainantsika ny anankiray point anankiray tena ngeza ihany koa anao taon'ny devoly tena ngeza ozy satria betsaka ny lavon'le izy nampanompon'Andriamanitra azy ny avonavona orgueil Andriamanitra tsy manandratra olona sy mampitombo ny olona atao hoe mpiavonavona Jakoba 4:5 fa omeny fahasoavana bebe kokoa izy fa omeny fahasoavana Andriamanitra de manome fahasoavana ho an'ny manetry tena fa manohatra ny mpiavonavina de tanareo am'izay Satana zany mampiditra ny toetrany mba tonga anao adversaire an'Andriamanitra azonareo vela izy asainy ianao iavonavina fa ato ny tena misy ny atao hoe fiainana ozy izy koa zany mitondra amin'ny fiainany rehefa miavonavina ianao zany de tonga fahavalin'Andriamanitra ho azy le izy tsy misy hoe za tsy fahavalin'Andriamanitra fa za iavonavina fotsiny raha vo mitsiry ao anatiny ao ny orgueil rehefa mpiavonavina ianao de tsy afaka nohatra tsika ny fahamarinany teny fa Andriamanitra de manohatra ny mpiavonavina rehefa ekenao hiditra ao anatinao ny avonavina de manjary fahavalon'Andriamanitra ianao tena ninona ny zavatra tianao de zao ny fiavonavonana esory aloha fa tsy azon'Andriamanitra ampiasaina ianao satria ny avonavina de toetra ratsy manatsara tena noho ny hafa mihevitra anao ianao zany hoe ambony kokoa ianao ihany mametraka an'le izy manao anao Andriamanitra ary io problème ny devoly tany amin'izay toerana nisy azy tany de io toetra io ny akaiky indrindra ampidiriny ao anatin'ny olona sy manaiky ny invitationny ny devoly de mampiditra hevitra ao anatinao fa ianao ny tsara indrindra esorony tsy ho ao anatinao ny sain'ny Kristy Filipiana 2:15 angadintsika aoka ao aminareo zao sain zao zay atao amin'ny Kristy Jesosy koa fa na de nananendrika Andriamanitra ry de tsy ny fikiriny mafy ny fitovizana amin'Andriamanitra fa nanendry tena olona izy ary zany mahatonga ny anarana rehetra mandoalika ao anatrehany sy ny loalika rehetra mandoalika ao anatrehany sy ny lela rehetra midera ny anarany mandrakandroany satria Jesosy navita nanao defi tsy niseho tamin'ny maha izy azy fa nanetry tena teo amin'ny toeranao mba hahafahany mamonjy anao amin'ny prinsipe an'Andriamanitra tena mifanohitra tanteraka amin'izao tontolo zao noho zany tsy tokony isy toetra an'izao tontolo zao amarinina raha misy zany asa fitorina amin'ny filazantsara manindraindra olona tonga azy avonavina de efa misy fanahy
manipule ao ambadika ao. Satria ny zavatra tena irian'ny baiboly, irian'Andriamanitra matoa voasoratra, aoka ho ao aminareo zao saina zao. Fiovantsaina. Ifanaraka amin'ny fomba fijerin'i Jesosy ny tadiavina. Fa tsy fampianarana mifanohitra. Amprisika anao. Ilaza fa ianao ny tena zavatra tsy misy ohatra anao. Tendra indray na ny fahamarinana ny teny azy sy ny fampianarana dia manondro olona sy manindraindra olona rava amin'ny fivoriana. Jesosy mody atao aleloha fa pastera ny tena daza indrindra. Ny andro farany, andro ahitana an' Jesosy, andro itoriana an' Jesosy sy ny famonjena. Meolanja ny azo fijaliana. Fa tsy zay olona mahay mampianatra akory ny voafantsika eto amin'ny azo fijaliana monjy ianareo. Na mahafinaritra be ny zavatra toriana. Fa rehefa tsy manondro an'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana sy manome lanja ho amponareo amin'ny famonjena, ahatonga anareo afaky ny ombona manokana. Na ny tokantranonareo manokana zany, naiza misy anareo. Ny olona rehetra mpampianatra ny mety isolosolo. Fa Jesosy rery ny tsy miova omaly sy ny oro mandrakizay. Noho izany mifatoa aminy ianareo. Aoka hiavana aminy. Aoka ny fotsika tena iray tanteraka aminy, satria ny zavatra rehetra eto ambony tany dia tsy tokony hanondro olona fa hanondro an' Jesosy. Avinavina. Zany mahatonga ny avinavina. Dia zao, raha vao tsy voafeny avinavina sy ireo toetretretany aloha dia miditra amin'ny point anankiray tsika. Manomboka memasika sy ratsy toetra ianao. Ny fisainan-dratsy, ny fieritreretan-dratsy ny amin'ny hafa dia bitsiky ny devolo mitondra fankahalana, miteraka voan'ny tsy fitiavana, memasika sy mora tezitra, meratsy fanahy. Matoa masika sy kizitina dia tsy mahita fiadanana ny dikany. Tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy, zay koa ny voasoratra. Tsisy fiadanana. Mahatonga anao zany tsy misy pisy ratsy fanahy ianao. Hitanareo ohatrany hoe rehefa ny témoigner gasoil rehefa mirehitra dia manondro izy hoe andana makany amin'ny station manofo. Fa rehefa mirehitra ilay témoin tsy tonga dia hoe tonga dia feno azy ny réservoir, fa mandana manantsina station. Dia ohatr'izay mihitsy ny indisy-pamantarana. Matoa ianao tsy misy pe, miratsy ianao zany ny fiainam-panahinao, mirehitra ny témoin. Mandana manao plein ao amin'ny tenin'Andriamanitra, mikohaka eo anatren'Andriamanitra, mangatafy raisana amin'Andriamanitra, tsy maharetehaka ho azy. Alleluia. Manomboka tsy hita sorotro amin'ny tontolonao mihitsy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Zany fahalemem-panahy zany, toriana sisa, mahasosotra ny rehetra ohatra ka hoe za zao mitory eto dia mizara momba amin'ny fahalemem-panahy, mizara momba amin'ny fanetretena. Nefa ny za amin'io, rehefa jerenareo eo amin'ny fiainako andavanandro, tsy olo fanetretena mihitsy fa olo ny avonavona. Manano hoe dia ohatra ny gaga ianao hoe aiza ilay toriteny torian'ny pastera tamin'ny maraina. Toa tsy hita soritra mihitsy eo amin'ny fiainany. Tsika zany mialohan'ny toriana dia mila mihinana aloha sy mandiny tena. Tsy hoe tsika anie mitory tena fa tsika mitory teny ary ny tena ho an'ny rehetra, fa ny tena no an'ny tsirairay avy. Azadiny fa Paoly ny laza manahafa ozy izy tahaka ny anafako an' Jesosy. Raha tsy misy Jesosy ho tafina aza manahaka any dikany. Nefa raha ohatra ka ny filazantsaranao manondro olona, dia rehefa manondro olona amin'ny filazantsaranao, midera olona amin'ny filazantsaranao, Jesosy anie tsy nanome antsika ositra fotsiny, fa ny tompon'ny ositra no nataony ao anatinao. Maninona ianao mitady ositra any amin'ny olona nefa ny fanamasina ny fahafenoana. Matoa nomena tsirairay avy ny fanamasina Andriamanitra fa tsy ositra. Avao tsara aloha ireo zavatra ireo. Ny onction omen'Andriamanitra ny olona, izay feno azy ilay hoe mampitombo fahasoavan'Andriamanitra. Amin'izao andro farany zao, malaina ianao nijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy ombona amin'Andriamanitra dia te hialika ao ambany fanosoran'ny olona izay heverinao fa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nefa tsika tsy navel'Andriamanitra hialika ao ambany tsy fahatanteran'ny olona fa nomeny lay tanteraka indrindra sady tompon'ny fahafenoana atao hoe Jesosy Kristy. Natao hiavana amin'ny Jesosy, mivantana ny olona tsirairay avy. Ary ilaina ny assemblée mba hahafahan'ny afo tena miara-mirehitra any amin'ny présence ny anankiray ao anaty tenim-pahamarinana izay iombonantsika dia ny famonjena.
mila mahatsaritsika fa misy mpamonjy ny ahatonga avaketo tsy hampianatra anareo fa mifanamasina mampianatra anareo zay mahatonga n'Andriamanitra manositra anareo ny aide ny fanamasina mifanampiny fanamasina mampianatra ny olona zay mahatonga ny Jaona lazany amin'ny epistily zay soratany ary nareo niosit'Andriamanitra ao anatinareo mampianatra anareo ny zavatra rehetra fa tsy hampianarin'olona no zany ny andro farany fitodiana amin'Andriamanitra mpampianatra mitodika amin'ny ray eo amin'ny fanamasina manana ny fahafenony fanamasina mety miseho manifeste izy mety hoe tsy zakanao dia menjery ianao ohatra mety hoe feno le afo na mitrotra le mitobaka le izy dia mety hoe mampiteny anao miteny tsy fantatra satria misolo tena amin'ny vavanao izy hanampy anao amin'izay fahalemena rehetra amin'ny fonana eo anatren'Andriamanitra tsy lavitra amin'ny fahamarinana zany fa oka ny fonao aloha ahatsapa ny fahafenony amin'ny fitobahan'ny fitiavana amin'ny fanetretena amin'ny fahalemem-panahy amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra satria osisy ny baiboly ny fanantenana dia tsy mahamenatra Romaina 5:5 fa ny antony nampidina ny fanahy ao anatinao dia mba hahatonga ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-ponao vokatry ny fanahy aloha lasa miova ny toetranao lasa manomboka manitsy tena isan'andro ianao ny olona mirehare manao fahadisoana fa ianao tonga dia manetry tena misitrika eo tena mifon'Andriamanitra zany mahatonga n'Andriamanitra miteny raha azo atao ataovy izay vaninareo amin'ny olona rehetra na zay olona fantatro fa ratsy fanaza tiavo aloha tsy manana droit tsika misy zavatra tsy azontsika atao tsony fa mbola mety azon'ny hafa atao tanareo fa mahatonga ny olona mamosavy mahatonga ny olona ratsy toetra dia satria ratsy saina izy ratsy fieritreretana izy dia manomboka tonga ny zanakanabavy mifaratsitsaina atao hoe raha fialonana miampy le izy nao amin'ny fiangonana azy ne dia tafiditra io fanahy io ary tena mitsotra aminareo raha vao tsy voafora ny toe-po mpanomponan'Andriamanitra ka miseho be fahasoavana dia lasa mampiasa n'le fahasoavana any amin'izay tiany le mpanompon'Andriamanitra tsy azon'Andriamanitra sakanana fa manao zay tiany oatra amin'ny Balama anie tsy azo na anjely aza ny tonga nanitsy azy teny an-dalana briky ny nampitenen'Andriamanitra mba hampiverin-dalana azy amin'izay décision ndraisiny fa tsy nety ny antony satria nitondra ny safidiny izy any amin'izay tiany ampiasana amin'ny fahasoavany hanozona zay efa voata an'Andriamanitra misy fotoana indraindray io fahasoavana io rehefa tsy vitatsika ny mampiasa azy eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy fa tiatsika ny ampiasa osotra fa tsy hotarian'ny fanahy le fanosorana nampitoeriny ao anatsika avahako tsara ny atao hoe Saint-Esprit sy ny onction tsy mitovy ireo dia lasa maminany amin'ny tanjontsika azahoana tombo ny aranofo sy arena tsy arena maloto manao asa fanimpona mety hoe netreretintsika hitondra fiovam-po ambabo maro an Kristy kanefa mialohan'ny fambaboana ho an'i Kristy dia misy koa indraindray ny fidirany le motivation diso hoentin'ny Satana tsy vita fibebahana ao anatsika ny amin'ny filany ty nofo ty amilanona ny filazantsara marina ho amin'ny tanjom-pahazoan-javatra amin'ny tsy fahamarinana tsy filazantsara manondro olona na mitaonanao amina tombotsoa manokana anaraka mpanompon'Andriamanitra fa mitaonanao hibanjina an' Jesosy no ilaina amin'izao andro farany zao amin'izao andro farany izao avereno amin'izao andro farany zao zao ny vanim-potoana hoe avereno hiatrehana an' Jesosy amin'ny toe-panahy miomana ho amin'ny andro fampakarana ozy izy Paoly amin'ny Korintana voalohany toko voalohany fa efa voalaza ny avy amin'ny ankonan'ny Kloa tamiko ny amin'ny toetranareo rahalahako fa misy fifampiandanina eo aminareo fa maninona moa ny fiangonana amin'izao ny misy fimpiandanina zao anefa nanaovako zany ianareo samy manao hoe zany Paoly na i Apolosy zany Kefasy na izany jereo nefa fiangonany andro farany amin'izao tsisy an'izany tena hoe vrai tena hoe union tena izy zany fa zay manaraka ny anina zay manaraka ny atsy zay manaraka ny ery zay manaraka ny anina fa tsisy hoe manaraka an' Jesosy zany tsisy manaraka an' Jesosy fa maninona ny misy le izy le izy kosa aloha tsy hoe anaraka ambokiny fotsiny anaraka anao na fantatro hoe tsy mety ny ataonao misy zavatra tsy fantatro hoe fantatro ve hoe tena tsy an' Jesosy ianao ohatra fa manana fifandray mety mamiratra be le filazantsara mety hoe mahafinaritra be mihaino zavatra toriana
fa raha vao ny fiainam-pananao ohatra tafiditra amina tokony mifandray amina club ny devoly satanika sy anina any ambadika any ka fantatra tena misy zany zavy anaraka anao efa fanahafa zay kosa afo zay mitovy amin'ny fanompontsampy any zay fa raha tena an Jesosy Kristy ny filazantsara tsy tokony hanondr'olona na hanindraindra olona vokatry ny zavatra toriana no mahatonga ny olona mialoko eo ambany fahasoavan'ny olona tsika tsy nantsona hanondr'olona be fahasoavana iny arao satria ny vision an'iny zao nositra ao anatiny dikan'izay niraka rehetrarehetra sy amin'ny olona rehetra dia izy aloha Jesosy aloha enony aloha izy matoa olona mety maty nefa ny elan'Andriamanitra ry Elisy tamin'ireny mantsy tsy maintsy hoe iny Elisa tsy maintsy miantoka iny Elisa zany tsy maintsy manantona ny Elisa teo amin'ny Elia any ny fanan'Andriamanitra dia tsy maintsy mila ny Elia aloha Elisa vao tafavoaka fa tamin'ny andro Pentecoste tsy nila Elia intsony fa tonga dia tsirairay avy any tampindony izy romby izy izay mpianatra rehetra teo ny afo dikan'izay tsy any amin'ny olona no maka fanahy masina tsy any amin'ny olona no maka onction fa mifafenoan'ny fanahy tonga dia mitombo ianao ao am' Jesosy amen zay no mahatonga ny fanahy tsy hoe fanan'Andriamanitra intsony fa lasa fanahy masina ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Elia toy ny hoe fanahin'ny Elia mifanaraka amin'ny anaran'ny olona ny fanahin' Jesosy tsy fanahy tahaka ny fanahin'ny Elia fa fanahin'Andriamanitra atao hoe fanahy masina samy fanahin'Andriamanitra ireo na ny tany amin'ny Elia natao amin'i Jesosy fa ny an'ny Elia olona no nampiasain'Andriamanitra fa ny an'i Jesosy Andriamanitra nampiasa ny tenany rehefa tonga nofo izy atsangany an-tanany izay mandrianahako mila mailitsika fa ny zavatra takian'Andriamanitra amin'izao andro farany izao tsy hoe zay any Apolosy zay any anina fa ny atao hoe kristianina tsy fantatr'Andriamanitra eny amin'ny raha lanitra zany dénomination zany any tsisy SVKL tsisy Luteriana tsisy Jesosy mamonjy tsisy inona moa tsy tena fa any Jesosy Kristy avy any Nazareta sy ianao no miatrika eo ilaina ny dénomination fa ny assemblée mivory fa ny tempon'ny assemblée tokony iray am' Jesosy foana amin'ny fotoana rehetra am'izao dia tsy mifankahazo po tsy miray saina mpanompon'Andriamanitra anatin'ny fiangonana lasotrany hoe raha vao zay no mipetraka hoe ondroko iny ondro mataviko iny ondro matavinao izy fa ino ary ny tena marina satria misy resaka fahasarotam-piaritsy dia le olona loatra le olona tsy mampaninina anao ndraindray zay fiainany any na ho very ary izy fa ny mahasary-piaranao izy mimpandobe ao am-piangonana non tsy mijoro ao fatokiny zany mission zany tsy le tena mission tadiavin'Andriamanitra zany mission tadiavin'Andriamanitra dia zao ny rahantsika ambabony maro ampahalala azy any Kristy mba hiavanany amin'Andriamanitra aloha ny asan'Andriamanitra marina fa mila vola ny asan'Andriamanitra ne mila zavatra be dia be fa tsy lahara-pamena ny zavatra ilaina anaovana ny asan'Andriamanitra raha le olona azy mbola nivelany vala dia raha ny filazantsairanao torianao mba tonga azy aloko aminao satria ny fifehezanao amin'ny fiangonana tsy maintsy mila mpitandrina matanjaka tsara manana leadership afaran'izay enjana atahora mipino zéro ampianarin'ny olona tahotra n'Andriamanitra amin'izay na tsy eo azy ianao dia hitohy ny fifantohany sy firaisana halleloia aza manarak'olona zany ny fiangonan'i Jesosy tena manompoan'Andriamanitra dia matahora azy fitaovana tena mahery vaika tsy azon'ny satana ravana dia ny fiombonantsika marina amin'i Jesosy Kristy ary rehefa miombona amin'i Jesosy sika mifankatio azy satria mitovy ny message fa raha vao misy fampianaranao tsy tena Jesosy pura tsy afaka niaraka le olona satria misy manana tanjona hafa mihoatra noho ny sasany ao anatin'ny filaza zany mahatonga amin'ny Paoly ny teny misy ane mitory an Jesosy amin'ny fahakalana misy mitory an Jesosy amin'ny fitiavan-tena misy mitory an Jesosy amin'ny fitiavana misy mitory samy hafa le filazantsara fa mila hitsy le izy mba ho iray ao amin'le tena filazantsara anambarahany Jesosy azy raha misy rona telo mivory amin'ny anarako izy dia ofovoany dia tandremo fa raha ravan'ny devoly ny union dia tsy misy fiarovana satria misy risika ny mahaeo an'Andriamanitra sy ny tsy mahaeo azy mampiditra fitaovana ny devoly mba atonga division na fisarahana io le toetra avonavona fasiahana tona makany voatsindrony ianao raha voatsindrona tsy mibebaka ko amin'ny fomba ao nitorianao ninoko hoe isy fibebahana amin'izay zavatra torianao ka atonga ny olona tena iova marina ao an'Andriamanitra lasa tafiditra trany amin'ny fiangonana ny fanahy famisaviana
satria eny amin'ny altara ny toerana anozonana fa tsy tsofandrano andovana ampanota ho an'Andriamanitra. Loza lalovina ny teny eo amin'ny tanjona azahoana tombotsoa. Misaina ianao zay apetiny olona rehetra fa tsy atonga ny olona tena ho an'Andriamanitra. Aza miseho mampahafantatra ny olona aloha fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra amin'ny alalanao. Miezaka nasitrana, miezaka anao fahagagana, ampitsiry volana anaty poketra. Za tsy fahavalon'izany. Œuvre ny fanamasina rehefa miasa tsy azontsika sakanana. Ataovy amen. Fa tsy lara-pahamehana izany. Oka motivation antsika tena ao anatin'ny fotsika ny ahafahan'ny olona miombona amin'Andriamanitra sy andray famojena. Izany ny tena tanjon'Andriamanitra amin'izao ny faran'izao. Mila tonga saintsika fa Jesosy Kristy irery ihany no ivony zavatra rehetra. Zany mahatonga ny asa fanomponana indray lasa miaina ao anatina ambition. Lasa misy fifaninanana satria samy te ho hita hoe mahazaka olona. Tsy maninana olona roa tena ho any an-danitra aza manatrika amin'ny fivorianao fa azo antoka fa tonga tena feno Andriamanitra ireo olon'ireo. Ary averiko indray tsy trano feno olona no ilain'i Jesosy fa olona feno Andriamanitra. Olona ho any an-danitra. Manao hoe tsy mahita hoe ny jeune rehefa tena mafanafoan'i Jesosy lasa miaramila amin'ny fiangonana fa tsy miaramila an'i Jesosy. Tsy miaramila an'i Jesosy satria ny miaramila an'i Jesosy Kristy mampandresy fahamarinana sy fahitsiny eto an-tany. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Misy fotoana ianao mifo maraina. Tsy fangatana fiovana marina no angatanao. Tsy toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsy le filazantsara anitsy ilanao amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapony ireny. Tsy reny vesatra ao am-ponao vao maraina. Tsy hoe ohatra matsapa-tena hoe voageja tsy afaka mivelatra mihitsy na ohatrany ny fomba fanompona satria lany andro mpaнаmeloa-tena. Non, tsy manamelo tena no raha manam-pahatsapana te hiova ao anatinao. Miaraka manompo an' Jesosy amin'ny fahamarinana tsika, miaina amin'ny fahitsiny tsika, miandry amin'ny fiverenana tsika ho fiangonana tsy misy fiketronana. Eto am-bavaka hitala ho andro manalina satria efa tena akaiky ny fiverenan'i Jesosy. Mba ho amin'ny fiovam-po marina ny hatremin'ny fiangonana amin'ny fotoam-pampakarana. Tandremin'ny religion aza mivavaka ho amin'ny tanjony isariana ny hafa amin'ny fisehoany ivelany. Manarahany Jesosy dia oka ny fanamasana no hitarika anao. Fa aza ny fanahy no tarianao, terenao ampinoana aneo. Fa ao aminao Andriamanitra tandremo fanahy zao tontolo zao. So dia mbola misy fanahy zao tontolo zao manipule ao am-ponao ka lasa ohatry ny olona mpivarotra ihany ianao eo am-panompoana an'Andriamanitra. Ny kristianisma tsy fihetseham-po taitra amin'ny zavatra mitrangy aty ivelany fa fihetseham-po resy lahatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra anaraka tsara ny tenim-pahamarinana mba ho fantatr'Andriamanitra amin'ny andro farany. Aza mivavaka mba mitady an'Andriamanitra anao zay mahafinaritra anao. Mivavaha mba ho morotaren'ny fanahy anao zay mahafaly an'Andriamanitra. Ny fanompona tsy fihetseham-po fa fahamarinana. Mila kristianina matanjaka ara-piombonana amin'ny Andriamanitra. Aloha ny fotoam-pijinjam-pampakarana tsy ampiny hoe mahalala ny marina miezaky ny ahatratra izany fa ny manaiky hotariana mba ho feno fahamarinana ao am-ponao satria miray amin'i Jesosy mambavaka ianao. Tsy ezaka le izy fa fanekena tsafidy. Tsy religion le izy mitonanao manaitra anao ao anaty mba hiavaka noho ny olona manodidina anao. Tsy izany ny fanompona. Alleluia. Ohatra izany daholo ny fetomboan-dreny antikrista reny. Ny antikrista rehetrarehetra tena hitovy amin'ny Kristy daholo. Miezaka mifetsiketseny ivelany mitady izay fomba rehetra dia izao koa ny zavatra mitranga. Any am-pariny anie izy fahagagana koa. Fa ny fototsy ny fahagagana araka an'Andriamanitra dia miainga sy miorona amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa io no foanan'i Jesosy amin'ny fofonay mivavany amin'ny fotoana iverenana satria hitranga ny mpaminany sandoka sy ny bibidia. Fa zao no izy Kristy toriana. Oka ny anarany no isongadina. Oka rehefa vita amin'ny fivoriana tsisy olona anankiray atsiaro olona fa hiketoketoka any am-pony ihany ny teny mpantsiana mba hiovany atokantrano sy andohalika tena iombona marina amin'Andriamanitra. Oka ny tsara iavo feno ny herin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra fa raha ny amin'io aretin'io raha ny amin'io zavatra mitranga io efa vita teo amin'ny azijaliana 2 arivo taona lasa io. Oka tsy aro an' Jesosy nareo rehetra manetretena. Oka tsy ho voaloto ny filazantsara.
avy aloha iombona siray amin'i Jesosy zay apakatra azy ny fiangonany fa izy ny tompony teny farany amin'ny zavatra rehetra. Mitsangana amin'ny toerana misy anao, avoafany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Teka sitraka anao zay Jesosy malala, misaotra zay androany misaotra foana zay amin'ny fotoana rehetra satria tsapanay fa ianao ny rehetra ho anay. Sambatra Andriamanitra satria fantatro fa ny fahasambarana lehibe indrindra atao-poko dia ny fahalalako fa reto vahoaka anao reto zanakao reto dia olona natao hiaina sy sitraka ny fahatsaranao mandra-piavinao. Feno zay Andriamanitra mangata fahafenona amin'ny fanamasina amin'izao akatoky ny Pentecoste zao ny Pentecoste efa 2 fotoana lasa zay nomen'Andriamanitra fa afaka mangatakitsika ny fahafenony amin'ny fotoana rehetra. Angatao ny fanamasina meno anao zao, sokafo ny vavanao dia mangata ny fanamasina. Fanamasinao ampio fanamasina. Tena mila ny fahafenonao amiasa atao anatiko. Tario mandrakariva ny safidiko aina tsara amin'ny sitraponao. Ijoro tsy voana amin'ny zavatra ndrasanao ny amiko. Mangataka Andriamanitra diovy amin'ny ranao sarobidy zay Jesosy mangataka mba ho feo ny fanahy ny feo andrany Jesosy. Anadio ny tsiray avy, andio ny fisaina ny fieritrretana, andio ny fijery. Zay zavatra ina tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ao anatinao dia hongotana. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy na toetra ratsy, na faharatsy-piainana, na fahalitoana, na tsy fahamendrehana, na asa ratsy ny maizina rehetrarehetra zay mitady hitakipitra sy hiazona anao, tsy fakahita mipapakatra, dorako amin'ny rahan'i Jesosy antsy anaketsana pahefana. Aoko diovo ny rahan'i Jesosy misaina sy ny fieritrretana rehetra. Aoka ny asany maizina tsy anaketsana pahefana. Mangata ianao afim-pifoazana ao tokantranonao. Mangata amin'Andriamanitra afim-pifoazana ao tokantranonao. Aoka ifo ny vady aman-janakao. Aoka teny tian'Andriamanitra ny ankonanao. Akaiky ny fotoam-pampakarina na lavitra na akaiky ataovy tanteraka zay fomba manginy fanamasina azy ny tsirairay avy mba tena iombona sy raikitra amin'Andriamanitra. Ampy zay ny fisehoany ivelany hoe mivavaka fotsiny tsika fa aoka ny vavaka zay ataontsika sy ny fiombonatsika amin'Andriamanitra ho toetra miafina ao anaty azo hitarafana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra ty ivelany ho vonina andre amin'ny fahalemem-panahy, amin'ny fanetretena, amin'ny fitiavana tsy misy fiatsaram-belatsia, amin'ny fandrosoana amin'ny sitrapony marina. Aoka tsy hamita tentsika fiafakaiky ny farany. Mangata amin'Andriamanitra, mangata amin'Andriamanitra. Saotra Jesosy, saotra Jesosy. Mino androany maraina fa miasa eto ny rano sarobidy hanafaka anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Saotra Jesosy, ianao ny tompony zao fivoriana zao. Mangata amin'Andriamanitra androany. Apetrao faritra marary ny tanao dia mangata aminy. Satria mbola ilaina ianao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy. Ilaina ny fiovam-ponao mialohan'ny fiverenan'i Jesosy mba ho ampiasaina ao anaty vatana salama ny anomponao an'Andriamanitra. Apetrao faritra marary ny tanao dia mangata amin'Andriamanitra. Tia ny tenako Andriamanitra, tia ny momba rehetrarehetra dia aoka amin'izao fotoana izao hikasika ny marary rehetra eto Andriamanitra. Mahita fanasitranana maro toerana ny any anatinao, any amin'ny lohanao, ny any amin'ny vatanao rehetrarehetra any na inona anaran'izay aretin'izay satria Jesosy ny manjaka eto zao sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Mandana miala n'ity fivoriany ity miaraka amin'ny fahasalamana sy fanasitranana avy any ambony. Mahita n'Andriamanitra ny fahasari-piariny hitantana anao, ampahery anao, ampatanjaka anao, ampatsiaro anao marina rehetra ahatonga anao anana fahafahana iainao anaty fifaliany sy ny fiadanany. Mandana amin'ny anaran'i Jesosy votateraka ny fiainanao zany amen. Mazoto toerana vetivety filazana foy. Filazana foy rapitso sekoly mpanambiana toetra sy fianam-panahy mijoro an'Andriamanitra. Zay ny lohahevitry ny sekoly rapitso alarobia ariva. Dia ny alarobia maraina azafady eto amin'ity toerana ity ohatry zao ihany. Dia misy kotsika fotoana zoma ariva eny Analakely. Zoma mpanontronana izy io manomboka amin'ny 4 ariva ka hatramin'ny 9 ariva. Dia nisy sabotsy kominiona masina ihany koa fiombonana latabatra amin'i Jesosy eny Analakely ihany ilazao ny namana rehetra mba ho tonga iombopontsika satria tadidio zay le lazaiko teto hoe tsy mitovy le hoe manaraka fotsiny ianao any ivelany raha sendra tena tsy afaka moa tsy maninona aloha manaraka ihany fa raha ohatra ka mbola azo atao dia tongava foana satria ny antony fanetretena ny makeo amin'ny fanatren'Andriamanitra fa tsy hoe tokantrano no anateran'Andriamanitra teny. Misy ny livraison à domicile na fahasoavana fa la plupart ao anatin'ny fivoriam-beny zanak'Andriamanitra, Andriamanitra no manao zavatra. Noho izany ataovy azo antoka amin'ny fanetretenanao tia tompo tamy manetretena eo amin'ny fanatrehanao zay no mahatonga ny Hebreo milaza hoe aza mahafoy ny fiarahantsika mivavaka. Eo ampanimana ihany koa tsika ny fananganana ny centre
dia inoko fa mipotsarintsika ao anatin'izany isy ireo komite zay fanomboka hitsangana ao amin'ny fanomana sy fikemikenonana zany a amin'izany asa masina izany. Dia ataovy azo antoka fa ny alehibe ny fitiavanao no entinao manatanteraka amin'ny fanompona. Eto aloha eto tsy fanetanam-bola, eto aloha eto tsy firesahana mikasika momba ny hoe misy an'izao sozao dia resaka vola aman-taonina no ataontsika eto, fa zay terem-panahy ka tereny fitiavany a dia afaka manao arak'izay azo ny atao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa nandraytsika tsy eto satria nao tsy azo ty toerany ity. Misy fotoana ny trampokon'olona miteny tampoka satria ny fokon'olona voanareo dia ohatrany tsy fokon'olona ndray tsika lohatra eo a fa zanak'Andriamanitra koa moa dia voaka ndray tsika mitady toerana hafa venjivenjy tsy mivenjivenjy eroa izy aloha ny efa leo hoe mila manana toerana fixa amin'izay andao ary anaingitsika anomboka anatanteraka an'izany asa masina izany tekitsika ho an'i Jesosy. Amen. Faharoa faran'izay tena ngeza indrindra ty tena filazana faran'izay maika tena maika be le izy tehirizo ny fiainam-panahinao amam-bavaka. Tena maika be ty afatry ty ro teny fiainana rehetra raiso dia aza sasa manoto zany anoa raha mbola misy zavatra fantatrao fa mampalahelo an'Andriamanitra dia aza ijerevan'olona tena tsaraka an'Andriamanitra noho izany tsy hanao an'izany zany atao hoe olona matahotra an'Andriamanitra. Rehefa manompotsika dia manompo amin'ny ovitra sy naony amin'ny inona naony dia amin'ny tahotra sy ovitra ny anompontsika an'Andriamanitra. Tsy sasantsika manao le zavatra za vita fanaon'ny olony ireny fa manao tsika zay fanao n'Andriamanitra sa tsy zany samy arotain'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra rehetra tsangana antsika indray tsodrano. Raha sy nitsodrano zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny mpiandry sy ny fiangonana zay tompony zao sa fanompony zao ary izy ny lehibe indrindra izy ny torinay izy ny jorotsika eto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy nitsofako ranonareo hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra taniny aminareo ampamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandana amin'izao herinao zao fa ny tompo ombanao, mandana amin'izao herinao zao fa ny tompo anoana anao, mandana amin'izao herinao zao fa ny tompo hiado anao, mandihana miaraka amin'ny fo voafora mametraka amin'ny fanjakana eo anoloana mametraka ny sitrapony lara-pahamena fanaraka anao ny zavatra rehetra. Milamina ny eo atokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy, voatany ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy, milamina ny asa mandraranao amin'ny anaran'i Jesosy, milamina na ny fidiram-bolanao aza amin'ny anaran'i Jesosy, milamina zay zavatra rehetra mikorotana eo amin'ny fiainanao amin'ny antsiprieny amin'ny anaran'i Jesosy. Mandihana fa zavatra anankiray no nitonon'i Jesosy atateraka an'izany rehetra zany. Fiadanako no meko anareo ny tompo ary ny fiadanako no avelako ho anareo. Tsy tahaka ny fanomezana zao tontolo zao zany fa tena omen'Andriamanitra ny zanany zany. Mandehana ary fa tanteraka izany ho voninahitry ny ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo.